ka manainga ny malagasy rehetrarehetra ifidy amin'ny fividianana ho avy io anao barazy amin'ny andro ratsoelona. Anao barazy amin'ny andro ratsoelona. Salama dole. Andraona zany dia anao fanambarana ary manao antsoavo amin'ny malagasy rehetra zay afaka mifidy mba ifidy amin'ny masy amin'io novambra io. Ny antony ilazako amin'izany dia satria tokony mirohatra malagasy rehetra zay manan-tsaina, zay mamisy atodoa anakana ny andro ratsoelona tsy verina fitondrana. Zay ny tanjona. So de tsika matsy miravoravo tanana kilaza hoe io fa ohatro zao, io fa ohatro zao, misy fangalaram-bato. Io zany sisa no chance ho antsika afahantsika manakana ny andro ratsoelona satria ny andro ratsoelona dia danger ny firen'ny andro ratsoelona eo. Rehefa miteny zavatra dia tsy mitondra porofo. Inona moa ny mahadanger ny andro ratsoelona amin'ny verina eo? Hatramin'ny siny filoham-pirenena teo Madagasikara hatramin'izay mbola tsy nisy filoha nampahantra aingana Madagasikara, nampahantra indrindra Madagasikara aingana indrindra raha sy andro ratsoelona. Anatin'ny 5 taona tondrany andro ratsoelona, raha ohatra 7,700 ny gasy ny tany fahantrana gasy tamin'ny 2024 dia tamin'izao 3,24 zao dia tafiakatra 2,900 ny gasy mahantra velona ny trobovomana. Io tsisy fanazavana hoe zany namboatra fotodrafitrasa, nameko panneau solaire nareo, tsisy an'izany io. Tsisy hoe namboatra kianja be barea, fa rehefa mahantra dia mahantra. Io taremarika io efa napetraky Gasikara tamin'ny fasafasy tamin'ny andro ratsoelona tamin'ny interview nataony. Dia ny laviny andro ratsoelona fa lazainy andro ratsoelona fa hoe diso siforanareo fa mbola naveriny mpanao gazety vazaha tao France 24 tamin'ny interview farany teo iny hoe mantra be ny malagasy, inona no azonao ambara. Dia inona zavatra navaliny andro ratsoelona tamin'ny Gasikara? Diso siforanareo fa omeko sifra mazava nareo. Natao mpanao gazety vazaha, dia inona navaliny andro ratsoelona? Ny inona moa zany fomba fijerinareo zany fa ny réalité c'est tout autre. Nga izy io azo atao an'izany, nga izy atao ohatran'izany. Fa rehefa misy ny taremarika manambara fa ny mahanty fa mafy Madagasikara ny gasy nanomboka tamin'ny nitondrany andro ratsoelona dia tsisy afa-tsy izay ny fanazavana. Hitatsika taratra zany amin'ny vidiny PPN. Ohatrinona ny vidiny vary tamin'ny andro ratsoelona niditra tamin'ny 2019 dia ohatrinona ny vidim-bary amin'izao fotoana izao. Ohatrinona ny vidiny solika tamin'ny idirany andro ratsoelona teo dia ohatrinona ny vidiny solika amin'izao fotoana izao. Ohatrinona ny sandany euro amin'ny ariary tamin'ny idirany andro ratsoelona teo amin'izao fotoana izao. Ny sifra rehetrarehetra dia orozy daholo. Tsisy raha manjary ny zavatra nataony andro ratsoelona teo, tsisy zavatra manjary. Ninona fanazavana hoe navita kandrabea, navita ny route 44, zay ny fanambanina gasy sy fanafendranana gasy. Ny filazana fa io nareo fanamboarako tsena, io nareo fanamboarako boropokotany. Zany le balaoasy fandengana sy fampiasona malagasy. Inona ny fantrana zany fantrana malagasy ka raha ohatra ka izao chute libre mahazo Madagasikara zao mbola ampinareo 5 taona manaraka dia tena tsy tatsony ho azy alehanareo. Amin'izao fotoana izao tena mitrongo voana malagasy firy tsy mihinan-kanina anatin'ny 2 andro anatin'ny 3 andro amin'izao fotoana izao. Dia mbola hifidy andro ratsoelona ihany venareo. Ny zava-misy amin'ny andro ratsoelona dia ny kolokolo avolenta. Kolokolo avolenta ny fanondranana ny rehetrarehetra io. Mba tsy anonako zavatra fa fantatry ny rehetrarehetra zany. Tratra riny volamena, tratra riny so. Fa io fanondranana sy kolokolo hatramin'ny directeur de cabinet andro ratsoelona migadra any a Londres amin'ny kolokolo io dia zareo olombitsy angamba 0,001% gasy no sitraka ny arenan'ny malagasy. Io ny fanondranana sy aondra rehetrarehetra ny bois de rose, ny volamena sy ny rehetrarehetra aondra ny ivelany. Akoatr'izay ny fanomezana autorisation ny inona moa zany ny entreprise vahiny mitrandraka ny arenan'ny malagasy.
trandrahany sono trandrahany kanadiana trandrahany rehetrarehetra io arenatsika be dia be io trandrahany satria omeny Andratsoela lalan'ireo olo reo taizanareo eran'izao tontolo zao nahita firenena hoe manome hoe trandraho itsy mankanesany aty Suisse na makala influence de miteny hoe za mangataka autorisation mba hitrandraka ny grafitanareo eto za mba mangataka autorisation mba hitrandraka ny volamenanareo eto tsisy zany eran-tany afa-tsy Madagasikara satria Madagasikara fanjakany baroa zay le izy mandeha na ny safira mandeha na ny cobalt mandeha na ny tsisy ny fasy mainty mandeha na ny ina moa zany zao koa ny grafita koa nanamboarana ny RN13 io afahany vazaha koa mitrandraka ny grafita atsika ka tena danger ao Madagasikara le Andratsoela sy ny akamany de mbola ianan'izao ve nareo izao didy jadona marotsika zao tsisy mahazo miteny na iza vao miteny d'Ari en prison zay miteny de gagazo gagazo lasa lamody zay gagazo zay ohatrany hoe mafinaritra miteny le gagazo nefa zavatra mamenatra zany hoe tsika malagasy fe de tsisy manana ina moa zany tsisy manana alalana hiteny amin'ny firenenao tianareo ve nareo amin'ny situation misy anareo zao ao Madagasikara na Facebook na ninina mifody daholo ny vava rehetrarehetra tsisy afaka miteny na izay aty andafy ara miteny inona moa zany no atahorany mody any Madagasikara am'izao fotoana zao zay ve nanondrana bois de rose zay ve nanolana vehivavy zay ve nangalatra zay ve nanondrana volamena tsisy eloko nanokely nataonay nanokely nataonay fa maniny zay tsy masamody any satria dictature tsisy mahazo miteny aty alavitra tena mbola matahotra sao de poiziriny zalahy dina itsika ve de mbola iverina am'izay ina moa zany régime dictatorial zay ny malagasy mahafinaritra nareo ve nareo tsy mahazo miteny tsy mahazo milahatra an-dalambe tsy mahazo maneho hevitra tsy mahazo maninona didy jadona ny atanaovany didy jadona de arovany tombotsoany sy ireo olombitsy reo olona vitsy kely no mahazo tombotsoa a Madagasikara fa io rena be ao da aondrana daholo io fa no maraka an'izay ny tsika gasy ve de anaiky hoentina vazaha ninona fanazavany za ty tanindrazana ny rankorina tao anaty ny foko makatsora tsisy an'izany fa rehefa manana taratasy vahiny ianao de zay le izy rehefa feno taona anao nangataka soperena vahiny de mazava ho azy fa miala ho azy nina moa zany nazona ty malagasinao de vazaha ka inona nareo fa nahitany Andratsoela nyresaka ny lepasa tandritry ny 5 taona fa izy vo tonga teo zao ny zezesta fotsiny hoe angataka ny lepasa de omezany Macron fotsiny ary tontona Macron tany hoe sisy la France ka raha ohatra tianareo afoy mandrakizay le gilet zepasa de aza iverenina tsony Andratsoela fa olona mpamadika tanindrazana namadika tanindrazana izy eo amin'ny fitondrana izy no nangataka zoperena vahiny zany ve tsy manao ina moa zany ohatrany hoe manosipotaka ny malagasy manambany ny malagasy manambany ny firenena eo amin'ny fitondrana no mangataka zoperena vahiny de ho aviny zanany ka raha ho aviny zanany nangatana an'io dikan'izany zany no aviny zanany tsao Madagasikara no aviny zanany afany andafy zany hoe tsatokisany le firenena hoentiny matoy izy mangataka nationalité mba ho aviny zanany ka hoana olona ohatrany Andratsoela fa tavandrainareo ina moa zany anatsara ny université tsika anatara nina moa zany fampianaranao amitsika raha ohatra ka ny ho aviny zanany efa ny andafy zay mahavazaha azy zay tsy possible mihitsy ny hoe hitondrany vazaha a Madagasikara satria Andratsoela atrany ina moa zany naomboka ny tondrany Andratsoela tsisy firenena hafa nandehanany Andratsoela raha tsy la France mitatitra zavatra ny la France any tombotsoany la France zero téléphérique nga misy ilany igasy ny téléphérique io fa la France no manome vola mampindrana amin'ny gasy hoe io vola namboarana téléphérique de l'entreprise frantsay tsy misy appel d'offre no manao an'io Colas de Poma manao an'io de aveo koa mbola misy ina moa zany consultant frantsay daholo ampondramo frantsay vola de ny entreprise frantsay no miasa amin'io de venana France ny vola fa ny gasy no mibaby ny trosa miaraka amin'ny zanany satria Andratsoela de am'izay mahavazaha azy zay iza nanao fianianana tamin'ny frantsay fa hiaro tombotsoa amin'ny frantsay zany ve naveratsika eo hitatsika taratra zany maninona ny vady aman-janany any France efa manana trano any France izy any andafy ny vady aman-janany mipetraka
fa maka volany malagasy fotsiny ataony Andry Rajoelina miletra volany malagasy de hoetana any andafy. De rehefa misy ny ina Pépin de mody any France izy de eo nareo zay ny mahadange ny Andry Rajoelina. De araka teniko teo hoe ny bilan Andry Rajoelina efa irahana mahita nina moa zany bilan ho an'izay tsy fantatra moa zany da azavaiko tsotsotra ihany hoe ny ahitana firenena mandrosona tsy de eo amin'ny PIB par habitant. Ny araka faobe zarainy sambatan'olona. Eo koa ny taux de croissance. De ianako fotsiny liza fa tsy azavaiko. Taux de croissance so koa araky ny voalaza ny journaliste en France 24 ny taux d'inflation any amin'ny 10%. Mbola tsy sain'izany eran'ny Afrika na era zao tontolo zao tamin'ny tonany Andry Rajoelina io. De eo ny IDH BDP zany ny indice afana mamaritra hoe mandroso samy mahantra velona firenena anankiray de ireo teniko reo PIB par habitant, ny taux de croissance, ny IDH, ny inflation, ny capacité d'endettement. Zany tetry zany de nizaniza nafaka nazava ary tsy sa anao débat amiko satria fantany fa tsisy raha manjary tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina. Tsisy raha manjary ny anahantra Madagasikara, tsisy raha manjary ny délestage, ny lalana potika rehetrarehetra. Ka mbola ampiana 5 taona ve zany? Mbola ampiana 5 taona ve zany? Ary matoa reo vola kararana aparitaka amin'ny propagande reo artiste zato amin'ny arivo entana gauche à droite nireo taterina amin'ny camion tsy zatra tsy atao amin'ny vola zarainy io matoa zareo nandany 500 millions de dollars araky ny ina moa zany ny feoeno no sarasaraina amin'ny retrarehetra io ny anympanjakana retrarehetra mba alana Andry Rajoelina. Matoa zareo mizara zany vola zany de fatao fa avo folo elo na avo zato elony zay ny vola mbola ho alainy zareo a Madagasikara ao. Zay ny fandehan'izy. De ina moa zany? Efa nanao ihany isorana ny collectif de 11 candidats. Isorana daholo nareo ny lahatra. Ny ina moa zany niatra ny hafanana, niatra ny lacrymogène, niatra ny retraretra. Mba tsy ilatsany Andry Rajoelina, sotra nareo. Fa tena mahery fo nareo ary izany fataza zavatra zany. Fa saingy zao, tonga le fotoana tsy voatazona tsony fa tsy maintsy alefan'ny zareo ny fifidianana. Satria BDP ny antony tsy maintsy andefanany Andry Rajoelina io satria raha mipoka ny aferan'ny Romy à Londres ka tsy filohampirenena tsony izy fa olo tsotra da alainy ina moa zany Interpol any izy gadrany any Angleterre. Zay mamaiky anazy amin'io idinianareo zany. Ka misotra nareo zay mitolona tena miretraretra teny fa zavatra azotsika raisina tsy ampahitanana tsy tafavoaka mihitsy satria Andry Rajoelina manana ny basy. Ary io raha insiste nareo amin'ny 13 mai tsy salasala ny Andry Rajoelina ny tifitra nareo ao. Faty mikararana anginy ny akarany Andry Rajoelina teo fitondrany faty mikararana. De tadidio fa raha nala azy eo nareo de tsy maintsy faty mikararana tsy haly eo io. Tia loatra io i fitondrany io tia loatra ny vola beazony amin'ny zavatra io. Ka misotra nareo tamin'ny tona nataonareo ampy zay tsy tafavoaka tsika. Tsy tafavoaka tsika satria maramila tsy fantatra hoe inona ny antony mampisaritava maramila. Tsy misy tsy manjary atao. Zao de hatramin'ny Makassar zao no gadraina koa tsy gadraina rehetrarehetra io satria iaro le tombotsoa an'olombitsy. Ka ny vahaolana farany de amin'ny fifidianana. Zay mahatonga anahy manaiky anrehetrarehetra hoe ndao daholo ifidy ina moa zany mety tsy ho azo ny Andry Rajoelina atao mangala bato raha ohatra kefa BDP loatra ny contre anazy. Ina mahatonga an'le hoe ndao ifidy satria tsy tana tsy atao le fifidianana tsisy azontsika atao. Da ampirison'izany ny fikambanana ina moa zany vondrona rasa-pirenena de mametraka an'izay hoe ny demokrasia de any amin'ny urne ihany. Satria ina ny antony? Zareo vazaha tsy mahafantatra ny ina moa zany ny olona taterina amin'ny camion sy ny olona amena ina moa zany vato efa voatsipiky zany na mena vola zany tsy fantany zany fa tsy tehiditra am'izany izy. Ka ny ho an'ny vondrona irasam-pirenena de hoe tsisy afa-tsy amin'ny fifidianana ihany. Ahoana moa nahafahanao iteny raha ohatra mbola tsisy fifidianana iteny hoe misy angala-bato raha ohatra ny fifidianana mbola tsy mandeha. Zay ny raisonnement. Ka efa niteny ny ambassade américaine fa hoe tokony atao ny fifidianana.
Vanteny koa ny ambasady ny Allemagne tokony atao fifidianana. Vanteny koa ny ambasady Frantsay fa tokony atao fifidianana de atao le fifidianana satria tsy manana soaty sika toute façon. So tsy atao. Ka manaingana rehetra ifidy ikontany Andry Rajoelina. So nareo matimaty lolo amin'ny inona moa zany amin'ny fietsiketsehana ataony io. Fa fietsiketsehana rehetra ataony io tsy mahazo olo izy tsisy tiana azy tsony ny olona mato maka artiste 100 amin'ny tany rehetra iny romborombola oentina amin'ny hélicoptère oentina amin'ny avion oentina amin'ny rehetrarehetra. Matoa izy maka an'ireo satria fantany fa tsy azo olona izy. Fantany fa tsy tiany olona tsony izy. Zao voeniko androany any Manoro tonga any ambanivohitra rehetrarehetra any mitatitra olona amin'ny camion, mitatitra olona amin'ny lakana, mitatitra olona amin'ny rehetrarehetra de mena vola daholo ohatrao ho tonga eo. Ka sao de matlolona reo jereo ny olona manao ny Andry Rajoelina, tsy manao ny Andry Rajoelina reo fa raisy ny olona ny vola satria maty ny olona, tsy minakanina ny olona. Ka raha mba azo ina moa zany ray alina kely ary olona mahantra reo kongoroto rehetrarehetra reo de lasa izy mandeha manao t-shirt izy de lasa izy mandeha miazakazaka ery. Zay ihany ny azo atao. Ka reo olo reo ireo be dehibe reo de satria misy ny spectacle, de satria ny zaraina vola, satria ny taterina, satria mba mahazo vola kely. Zay nahatongava reo de maty olona amin'ireo nareo fa efa tsy tiana azy tsony. Ka dikan'izany raha ohatra ka raviravitany antsika hoe tsy hifidy de ny zavatra hitranga de manome lalana autoroute, lalana kodana ho an'ny Andry Rajoelina. Ka iza mifidina andraso mbola misy zavatra tsy voateniko farany. Ka ny Andry Rajoelina no nisy zany fampotehany androm-panjakana zany. Amin'izao fotoana zao ny antenimieram-pirenena atsika tsy miteny tsony, tsy mandray décision ninina tsony fa Andry Rajoelina daholo mibaiko. Ny misy tena fitsarana Andry Rajoelina daholo mibaiko. Ny mpiasa-panjakana Andry Rajoelina daholo mibaiko. Ny ina moa zany ny ACC efa fatatsika décision io. Jereo fa misy olona marary Andry Rajoelina marary de tokony hoe tsy andeha fifidianana io fa tsy mirarahany zany rehetrarehetra fa baiko n'olo tokana daholo rehetrarehetra io. Ka izy fidina. Ny fidina de tsisy vahaolana afa-tsy sy teny. Iteny nareo hoe ka sy teny sao ka ninina manana vahaolana hafa ve nareo? Manana vahaolana hafa. Raha za zao tahinareo anao miova hevitra foana hoe so za tsy manana, za tsy fanatrika nizaniza. Za tsy manana olona ohatsy fa tsy tia fidiko. Za tsy manana antoko politika fa arakaraka ny situation hoe tsy tafavoaka nina zany fanakana fifidianana de tsy maintsy fidy. De iza nefa manao propaganda, sy teny nefa manao propaganda. Iza nefa manana moyen anaovana io de sy teny. Ho amboarina aloha ny fifidianana mba tsy latsany Andry Rajoelina de aveo raha ititsika ny fifidianana demokratika de azo averina fifidianana. Fa raha zao aloha tsy azo ajany io de tsisy afa tsy teny. Za hitanareo fa tsy voatery hoe ina citron ohatran'izany. Fa io zany zao ny vahaolana, tsisy afa tsy teny vahaolana ka tokony ny collectif de candidat rehetra tokony mitambatra iaraka no anany sy teny. Mitambatra rehetra iaraka no anany sy teny mba tsy latsahany izy hoe Andry Rajoelina, tsy iverena Andry Rajoelina amin'ny toerany. Ary io misy resaka plan B ndra vatomanga izy teny zao. Ka na plan B ary moa afaka nintsika. Afaka nintsika. Fa za zao ny resaka tamin'ny sy teny omaly. Resaka tamin'ny sy teny nazavainy fandeha io zavatra io. Ary le resaka hoe avy aza ny aviny vola io, vola ny ampiasan'ny sy teny io à 99% ny information azo koa de tsy avy amin'ny ravatomanga io vola sy teny io. Ka raha misy source na vola hafy izy moa sy teny. Ka raha misy milaza koa ny bloc de l'Est na misy milaza zao ka maninona moa? Raha mba miala amin'ny frantsay kely. Inona ny azitsika tamin'ny frantsay nandritry ny izato-taona zay nandevozan'ny frantsay atsika nanjakazakany frantsay atsika na itsakitsary frantsay atsika. Jereo ny Afrika na i Mali niala tamin'ny frantsay, Burkina Faso niala tamin'ny frantsay, i Gabon niala tamin'ny frantsay, i Tchad niala tamin'ny frantsay, reo olo atretra Niger niala tamin'ny frantsay, daholo reo afrikany reo fa leo. Ka raha misy source hafa na firenena hafa manome volany sy teny anaovany anina maninona raha manandrana. Efa 100 taona zao nijaly amin'ny frantsay tsika de maninona raha miova koa. Zay fandehan'izy ka manainga ny malagasy rehetrarehetra ifidy amin'ny fifidianana ho avy io anao barazy amin'ny Andry Rajoelina. Anao barazy amin'ny Andry Rajoelina. Tsy vitany Andry Rajoelina io raha ohatra ka tena mifidy daolodolo ny olona rehetrarehetra. Ary reo olona be dehibe hitanareo mamolololo reo olona nina moa zany
manatrika spectacle sy mahazo volakila tonga avy andreo fa tsy voatery hoe mamey fo amin'ny Andro Rajoelina reo. Zay zany mangataka partage maximum amty vidéo ty hoe tokony ifidy malagasy contre ny Andro Rajoelina, ifidy daholo niza. Zay zany.